Salamtsika rehetra. Ndao resadresaka kely fanafody fampiasa. Betsaka tokoa ny resampitsabo amin'ity resaka finanana fanafody ity a. Fa aretina anankiray ndao resantsika amin'izay finanana fanafody izay. Ny fanafody fanarenana ny tosidra ho ara-dalàna dia tsy dia mandaitra raha tsy ampiarahana amin'ny fanatsarana fomba fiaina. Ahoana indray izany ozy nareo? Nga tsy hoe rehefa mihinana fanafody dia efa ampy izany. Ndao jereny dia ho resena lahatra nareo hanova fomba fiaina ara-dalàna indray. Mety efa misy manana an'izany a, maraina vao mifoha tahaka izao mantsy dia efa ilaina ny fiainana tahaka izany. Ny aretin'ny fo a, ilay antsointsika hoe hypertension artérielle, ny angine de poitrine, ny insuffisance cardiaque, sy ny sisa. Aretina mianjady sy mahazo ny fo dia vokatrana fikorontanana maro. Mety ho betsaka izany ny antony mahatonga an'izany. Mety hoe ny sakafo manimba, ireo sakafo tsy ara-dalàna moa izany, ireo ilay tsy fahampian'ny fanatanjahantena ataontsika andavanandro, ny adi-tsaina mitarazoka, ilay finanana sy fandraisana an'ity lesigara sy ny toaka ity, ireny tena manahirana matetika amin'ity aretin'ny fo, indrindra mampiakatra ny tosidra. Dia eo koa ilay fahazarana ratsy hafa izay tsy ho tanysaintsika eto satria andany fotoana amin'izany tsika, fa ilay tokony ho azontsika indray no tsy hananantsika fotoana. Raha tsy miova tokoa mantsy ireo le fomba fiaina ataontsika ireo dia mampitony vetivety fotsiny ihany a le fanafody, fa tsy dia mahasitra ny fotony e. Ndao ara jerena akaiky, aleo lavitra manana an'ilay fomba fiaina, manana an'ilay fahazarana miankina amin'ny fandamina ny vatana, voajanahary io amin'izay olana ara-pahasalamana. Aleo lavitra hoy aho. Ny dikan'izany tsaratsara kokoa ilay mihinana fanafody omeny mpitsabo fa mandrindra ny fomba fiaina e. Dia reto ara misy toromarika vitsivitsy. Sakafo ny fanafody voalohany, averimberiko mandrakarivo izany, ny sakafo no fanafody voalohany. Raha mandrindra sakafo sy manatsara fomba fiaina ny olona dia manomboka manatsara ny vatany avy ao anaty. Ny vatana dia manana rafitra voajanahary sady manadio, manitsy, manasitrany, mitady an'ilay ataontsika hoe équilibre. Izany mihitsy no ataon'ny vatana isan'andro dia mila ampiana fotsiny izy amina finanana an'ilay sakafo mahasalama, ny fomba fiaina voajanahary sy ny voalanjalanja dia manampy ny fanafody omeny mpitsabo. Zava-dehibe izany. Reto misy ohatra vitsivitsy ny amin'ny fanovana fomba fiaina. Efa hainareo fa ndao averina e. Ilay sakafo voajanahary aloha, ilay sakafo tsy niodina tany amin'ny indostria, ilay sakafo mahazatra antsika malagasy e. Bio e, fa mila mitandrina ihany nefa amin'izany rehetrarehetra izany. Ny sakafo mitondra sy manan-karena ilay hoe fibre, ireny no tena atao. Singanina manokana amin'izany ireo legioma, ny anamaitso, misy koa ireo ilay karazana amande maro samihafa, ry voanjo, ry betsaka e. Fa ny zavoka ny anisan'ny tena resahana amin'ity resaka hoe mahatsara ny fo sy ny miaraka amin'ity lalan-drà zany. Dia ity ny tadidio, tsy atao be sira loatra ny sakafo, tsy atao be menaka matavy loatra koa. Misy mantsy ny menaka ratsy sy ny menaka tsara, samy matavy e, fa misy tsara kokoa. Dia ren'ilay menaka zava-maniry no anisan'ny tena tsara kokoa hohanina ao anatina sakafo ireny. Dia ny anankiray koa dia ny hoe fanaovana fanatanjahantena. Dia resahanao ombieny e, 30 minitra isan'andro. Fa io tsy maninona, 10 minitra maraina, 10 minitra ny atoandro, 10 minitra ny hariva. Azo atao izany, 30 minitra isan'andro ny tanjona. Misy ditongotra atao ao, dia izay indrindra no tena ilaina. Mila mihetsiketsika izany tsika mianakavy. Ahoana ilay fitantanana ny adi-tsaina? Eo koa mbola tantara be. Misy efa tena miresaka mihitsy hoe izay efa miezaka e. Le fiezahana nge dia efa tena miteraka adi-tsaina koa e. Fa izao no tokony atao, mandami-tsaina ireo olona. Apetrao amin'ny tompo hoe tsika mahay an'izany e. Ilaina ilay fisaintsainana miabo, ilay torimaso ampy, ilay fananana fifaliana miaina. Tsy voa mifokory dia tonga dia hoay ty za, izao sisy e. Dia aza-mba manao an'izany ny olona rehefa mifoha maray dia manana fifaliana, manana tanjona mba manana fiovanan'ilay ataontsika hoe fieritreretana miabo. Ilaina be dia be ireny. Anisan'ny tokony ho atao koa ny hoe miala mitoka ny sigara, ary rehefa tena tsy hafa miala mba apetrapetraka kely, mba miova kely amin'ny fisotroana azy, ahenona ny fifohana azy. Indrindraindrindra tsy hoe ny toka sy ny sigara ihany ny zavatra tena mahadomelona ny olona, fa na ity siramamy be loatra ity ary dia mitera-doza, dia mba ahena koa ny finanana an'ireny.
reny mantsy miteraka amin'ny any anatintsika no lasa asidra kokoa ny finanana mamy loatra. Reny le atao hoe aliment acidifiant ny ilazana azy, miteraka asidra kokoa dia tonga daholo amin'izay ty aretina vokatry le hoe any anaty asidrasidra kokoa ty. Dia isan'ireny ny aretina mahazo ny lalan-dra, ny vanim-taolana tsy ho tany-saina be dia be zany. Dia ny anankiray koa hoe tsy adino ny fanarahana ilay fitsaboana amin'ny saina misokatra averina ihany. Aza miantehitra amin'ny finanana fanafody fotsiny fatao mba hiova fomba fiaina ho anao. Raha hivoaka ny tokantrano, aza adino ny fanafody aloha, ino ilay tokony hohanina sy tokony ho raisina dia raiso ampitiavana, tsy hoe mandrakizay sy mandra-pahafaty ve. Raha mbola velona koa ireo olona dia minana aloha, fa ilainy zany dia manova fomba fiaintsika eo an-daniny zany rehetra zany. Dia misy milaza le hoe ny vatana dia manasitrana tsara kokoa ireo fikorontanana manimba ny fo, indrindra rehefa manana fiadana-tsaina, fahadiovanam-po, faharetana ny olona anankiray. Na izany azy ny fisorohana ny zava-dehibe, ny tosi-dra, ireo aretin'ny fo, indrindra le aretin'ny fo tsy voafehy dia ny soko mangina mety hiteraka fahafatesana. Ka mba jerena matetika ny avy ny tosi-dra. Aza dia mieritreritra an'le hoe isaky ny andeha hijery an'le tension artérielle dia ohatrany miakatra le izy. Tsy fahateantoka mihitsy ny fahafantarana ny hoe firy ny tany tosi-dra ananan'ny olona anankiray. Amin'ny ankapobeny averina indray amarana anazy fa tokony ho latsaky ny 4.0 ilay taha ambony ary latsaky ny 9 ny taha ambany, izany hoe latsaky ny 14/9 zany raha fehezina. Raha ny ray amin'ireo no miakatra dia mila miverina mijery manamarina, ka raha mbola ambony ihany dia manatona mpitsabo. Soa ny miaina dia lafa velona ny tsirairay avy dia mirahasoa antsika rehetra indray.